fitaterana andranomamy sy andranomasina iren-doza tandremo lay fa tokana ny aina aza miandrika raha ratsy ny andro atao fitomombana tsara ny fiomanana mitondrasy manaova salotraina arao ny toromarika ny tompona andraikitra azao ireo fepetra momba ny fitaterana anaty rano ianareo mpanamory-lakana sy vedety madinika misy motera manarah ny fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra raha misy ny tampoka na ny loza ampandreneso ny APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra. Ato lasa mamiritra be ny tanàna zay ty mandoetra mana tena fampandrosoana nefa tsy manefa na ariary azy baka everina tonga fotsiny am'izao zay nareo zay tsy raha tianao androso ny tanàna aloavy ny etranao. Volonté dia miarabantsika jiaby navy hitandreny am'izao resadresaka point de presse zay ataony OMC zao marina moa zany fa miaraka eto dia ny Commandant CIR GEN zay Antsiranana izy moa mifehy ny gendarmerie aty amin'ny Faritany Antsiranana miaraka eto ny commandant de compagnie ao ny commandant détachement marine ao ny avy amin'ny commissariat indrindrandrindra miaraka amiko eto koa zany ny madamo délégué ny tourisme eto Nosy Be zany hoe zany zavatra hitatsika dia hoe fa misokatra ny aéroport eto Nosy Be ary mbola mamerina ny fisaorana ny président de la république moa amin'izay fanokafany zay aéroport zay noho izany ny fizahantany eto Nosy Be dia tsy raha Nosy Be fotsiny fa priorité nationale noho izany rehefa misy ny tsy fetezany amin'ny fizahantany eto Nosy Be dia tsy Nosy Be rery ihany no voa fa ny Madagasikara ray manontolo noho izany dia nisy fepetra zany zay noraisina eo anivo ny OMC ary niarahana amin'ny CIR GEN avy any Antsiranana fa misy 25 éléments izay tonga eto izay hiaro manokana ny resaka fizahantany izy io zany miasa eo anatrehany eo ambany fehezany dans le cadre ny gendarmerie fa détachenany ary amin'ny tourisme zany hoe ireo force reo zany hijery manokana hiaro manokana ny site touristique zay misy amintsika eto maromaro moa ny site touristique zay misy amintsika eto manome ohatra tahaka ny Mompaso, ny Arba Sacré, ny Lokobe sy ny aria andilana, ny plage any Ambatonoka sy ny sisa satria zava-dehibe io ny fahavoazan'ny touriste zay tonga eto amintsika dia mety hitarika ny fahasimbany image ny tarehiny Nosy Be eo amin'ny lafiny fizahantany ka mety animba ny destination touristique eto Nosy Be zany zavatra sady noho izany dia nandray fepetra zany miezaka zany ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny force nandray andraikitra hiaro zany destination izany hiaro izany fizahantany zany eto Nosy Be satria io ny fotom-pivelomanytsika eto io ny mampiditra vola anisan'ny mampiditra vola be devise be eto amin'ny firenentsika
ka mba azahoantsika miaina tsara ao anatin'izany fianarovana izany. Zay ny fomba fiteny hoe tsika rehetra mahay fa tsy misy mihitsy ny fandrosoany ara-pizahantany raha ohatra ka tsisy ny fandriam-pahalemana. Izay no mahatonga reny. Ary reny force zay tonga reny, ireny de manao misy fotoana reny tena manao teny civil mihitsy. Iny mifanerasera amitsika vahoaka any. Ary zay zany de efa mampitandrina ho an'izay olona te hanao ratsy. Fa efa nelanelana any izy ireo manao teny civil mba azahoantsika mahazo renseignement, mba azahoana mahita hoe iza ny mpanao ratsy. Fa ny rarina moa zany tsy hoe ny fisamborana ny mpanao ratsy no irina, fa mba iarovana tsy hian'izany. Zay ny tena ezaka atao action préventive. Zay zany no antony zao. Ka manentana ihany koa ny tegnako eto ho anareo président fokotany, ny fiaraha-miasa amin'ny force mbola entitra de entitra zany ny hafatra zay apetrako, fa tsy maintsy miara-miasa amin'ny force ny fokotany tsirairay avy, fanamafisana ny andro masopokon'olona araka zay efa ny fanarahana, dia tsy maintsy ho atao matotra ary mbola mampitandrina ho an'ireo izay chef fokotany mbola mialangalana, mampitandrina ho an'ireo zay chef secteur zay mbola mialangalana am'izany fametrahana andro masopokon'olona zay. Fa efa navy io ny touriste, efa misokatra io zao ny aéroport, io ny zavatra nitadiavitsika, io ny zavatra efa nampitomagny atsika atriny ela. De ny fitondram-panjakana mizahatsika, mijery atsika izy de miaino ny fitarenatsika izy de io izao efa ho avy tsikelikely efa misy tonga io. Dia magnentana atsika voaka tsiraikiraiky koa mba tsy hanitriky, tsy hitana, tsy hanao rétention d'information, fa rehefa hitanareo misy zavatra tsy mety dia samia mampandre ny mpitandro filaminana. Zay ny zava-dehibe zay azo koragna iny andro, fa de makasitraka atsika jiaby engane mategna hiroborobo ny fizahantany ohatra noho ny teo aloha am'izao fiverenana zao. Dia raha tsika mafantatra moa rehefa nisokatra ny sistany izay raha nahita ny dikan'izay dia ho avy ny mpizahantany marobe, ho avy ny olona mpitsidika marobe na avy any ivelany io na ny atao toerana. Amin'ny mahafanohitra sy fanaingam-pivoarana ny fizahantany zay moa araky ny voalazan'ny préfet teo, dia angamba tsy ho apikotsony ny fanazavana mikasika ny lafiny teknika, fa ny bahatoerana dia fanazavana inona lay fepetra niraisina entina hanamafisana zay fiarovana ny sehatra ny fizahantany, ary tsy janona eto Nosy Be any izy io fa eto Hatomboka, fa manerana ny Faritany Antsiranana manontolo izay vitrine Madagasikara amin'izay sehatra ny fizahantany izay. Raha miteny fizahantany tsika dia tsy ny olona ihany no voateny ao anatin'izay, fa misy fotodrafitrasa zay mitokana ho an'ireny fizahantany ireny. Misy koa ny toerana malaza sy misy tomana ny fizahantany, ary indrindraindrindra misy lalana zay tsy maintsy andehanan'ireny fizahantany ireny. Fizahantany raha andeha aty amitsika dia tsy andeha tanam-polo, fa hiaraka amin'ny fitaovana manara-penitra, caméra, ordinateur, drone sy ny sisa zay tsy ho ambarantsony, ary miaraka ihany koa izy amin'ny vola zay entiny manana hanatanterahana zay fizahantany zay. Noho izany dia mila hamafisina, mialatsiny fa de mavatera ampiasan'le teny baiko hoe ny sécurité, la sécurisation ny secteur tourisme mihitsy zany ny antony andraisana fepetra manokana ho hamafisina araka zay volaza am'andrematoa préfet de police teo ihany. Amin'ny lafin'izay indrindra dia ara-pahameana anazy dia eo anivon'ny gendarmerie pirenena nandefa hanatevin-daharana miaramila 5 izay isehatra hamafisina manokana, fa isehatra ny fiarovana zay fizahantany hita Nosy Be zay. Tsy hijanona eo anivon'ny gendarmerie pirenena ihany nefa izy io, fa noho ny ara-pahameana azy dia voatera tsy maintsy ndraisiny zay fa hitatra any amin'ny rahalahy amin'ny tafika malagasy sy ao amin'ny police pirenena arakaraky ny fivoarany toedra raha. Inona moa zany ny tena antony zay zavatra zay dia
asa fisoroana, asa fanabeazana ary asa fitazana lolom-pirenena hovanina. Raha itsofoka eny zany reny mpitandro filaminana reny dia iseho amin'ny endrika tsy de sanatriny zany anao raha mataora fa araka voatenin'ny préfet teo de tsy voatery anao fanamina miaramila azy izy ireny fa mety anao fanamina civile any koa amoramora ny fanakekezana sy vidininy fotony fanabeazana nren'olona mpisehatra anatin'ny vizahantany ary indrindra miaro ireny mpizahantany ireny. Ny tanjona moa de mba fizahantany ao anatin'ny filaminana, ao anatin'ny fambeazana satria aina iainany vahoaka zany fizahantany zany ka tsy maintsy arovana toy ny anak'Andriamaso ka dia manentana atsika zay mpisehatra rehetra ao anatin'izay fizahantany zay ny tenako amin'ny mahalehibe ny IMO état-major mixte opérationnel ny eto amin'ny Faritany Antsiranana dia misintona ny saitsika rehetra fa ny mpitandro filaminana zay andefany dia tsy sanatry anao raha mataora na anao kolikoly fa dia ifanometanana anampy atsika rehetra mba hiroborobony zay sehatra fizahantany zay zay tsy izovina amintsika fa antom-pivelomany ponina aty Nosy Be ary indrindra koa moa zany afatridihana SAVA tsy adino. Ato lasa mamiritra be ny tanàna. Zay ty mandoetra mana tena fampandrosoana nefa tsy manefa na ariary azy fa everina tonga fotsiny am'izao Zay nareo zay tsy. raha tiana mandroso ny tanàna aloavy netranao. Fitaterana andranomamy sy andranomasina herendoza tandremo lahy fa tokana ny aina aza miandrika raha ratsy ny andro atao fitomombana tsara amin'ny fiomanana mitondrasy manaova salotraina arao ny toromarika ny tompona andraikitra azao ireo fepetra momba amin'ny fitaterana anaty rano ianareo mpanamorilakana sy vedety madinika misy motera manarano fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra raha misy ny tampoka na ny loza ampandrenesiny APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra.